Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny sehatra ny toe-karena iraisam-pirenena ny e-commerce ho an'i Madagasikara dia misy ny fahatarana amin'ny fidirana amin'izay sehatra izay. Efa misy kosa nefa ny paikady apetraka mampiroboroboana ny e-commerce eto an-toerana. Mandray anjara betsaka amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ary matanjaka dia matanjaka ny tsena iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny e-commerce satria dia mahatratra 200 miliara dolara amerikanina zany arahina tahampitombona 320 isanjato. Taraiky anefa Madagasikara eo amin'ny fidirana eo amin'ny tsenan'ny e-commerce. Napetraka tamin'ny provinsialy Maranio tetsy amin'ny trano be mivarotra sy ny indostria tsy Antaninarenina araka izany ny komity mpitatana miandraikitra ny fampandrosoana ny e-commerce eto Madagasikara. Rahantsika malala moa zany ny fivoaran'ny teknôlôjia eto anivon'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra eo amin'ny lafin'ny varotra ka isika eto Madagasikara dia efa azo lazaina ihany hoe tara amin'io sehatry ny fametrahana ny e-commerce io nefa ny e-commerce dia sehatra anankiray afaka ararotiny ny mpandraraha rehetra na ny mpamokatra ny opérateur rehetrarehetra zany raha marimarina kokoa ahafahana mivarotra sy maneho ny vokatra sy ny service rehetrarehetra izay ataon'zareo eo amin'ny sehatry ny varotra iraisam-pirenena. Dia tsy afaka elantsika eto Madagasikara ihany koa ny sehatry ny e-commerce ary izay indrindra no antony nametrahana ny comité de pilotage pour le développement de l'e-commerce eto Madagasikara satria mila mizotra sy miroso amin'izay zany amin'ny fametrahana an'io sehatra io isika eto Madagasikara. Marina moa fa efa maherineri-taona zao no eo ampametrahana ny rafitra amin'ny resaka lalàna zany isika eto Madagasikara. Manana andraikitra betsaka eo amin'ny fampandrosoana ny toe-karena malagasy sy ny tsena anatiny ny komity vao napetraka ity. Eo ihany koa ny fametrahana ireo didy sy lalàna mifehy ity sehatra ity. Isan'ny noresahana io maraina tokoa ny lalàna mifehy ny transaction électronique sy ny cybercriminalité.